Faly miarabanao indray nanatray ity fotoana izay rahantsika miombom-bavaka ity. Mahafinaritra ny fotoana toy izao satria azontsika antoka fa mihaino antsika Andriamanitra ary manasanao hoe hiara-miombom-bavaka amiko. Androany isika dia hitondram-bavaka nyreto zandry zanantsika izay hanala fanadinana ireto. Ny zafikeliny Nirintsoa Fitahiana, ny zanaky Tatisa, i Rajoniaina Vanessa ary ny zanaky Nanabavy Miriam. Rehefa hivavaka ho azy ireo isika dia hatoky ny teny fikasana izay voalaza ao amin'ny Daniela 1:7 ny tapany voalohany manao hoe: ary ireo zatovo efa daharo dia nomena Andriamanitra fahalalana sainany amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra. Ilay Andriamanitsika dia inotsika fa afaka manome azy ireo fahendrena toa ny Daniela sy ny namany telo lahy, koa andeha hitoky amin'izany teny fikasana izany isika, hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ilay Andriamanitra tompon'ny fahendrena, ilay Andriamanitra tompon'ny fahalalana, ilay Andriamanitra mahalala ny fisainanay rehetra, ilay Andriamanitra afaka manampy hery anay. Tompo, hiatrika fanadinana ireto zanakay, zandranay ireto, efa nilofo, nianatra, namerina, saingy azonay antoka fa raha tsy eo ianao, raha tsy misy anao manampy sy manome tsilosaina dia zava-poana ihany izany. Koa ianao Andriamanitra no hametraka ao an-tsaina izy ireo zavatra izay efa nianarana sy nikelezany aina mba tsy ho very maina izany. Ary mba ampahomby ny zanakao ianao, mba ampahita fifaliana azy ireo mpanatanterahana ny fanadinana, hanala ny tahotra sy ny mety orooro, fa aoka kosa ianao Tompo hanome ny fitokisana anao azy ireo ka ho azony antoka fa tsy irery izy ireo mandritra izany fotoam-panadinana izany. Mino izay Tompo fa azonao tanterahana izany, ary raha ho avy ny fotoana izay ivoahan'ny valim-panadinana dia ho fifaliana no isaorana ianao indray ny amin'izany valim-bavaka lehibe izany. Dia mihaino Tompo izany vavaka sy taraina ny zanakao izany, satria tononona sy irina amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen.